Eo ampitomboana ho ampitomboana amintsika mandrakariva ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Faly miarabantsika indray izay mpanaraka tsy tapaka ny fandarana Kristy no ivo eto amin'ny Oliva Soa radio. Androany tsika dia iresaka manokana ny momba ny zany atao hoe Kristy velona ao anaty sy ny heriny zany. Kristy velona ao anaty, ny heriny zany hoe Kristy velona ao anaty. Ny fiainana kristianina dia mila azontsika tsara hoe ny fiainana kristianina dia ny fibanjinana sy ny firaisana ary ny fiainana ny hoe Kristy velona ao anaty io. Zay ny tena atao hoe fiainana kristianina. Tadidio fa raha te handrositsika amin'ny fiainana kristianina, raha tena te hiainana zany hoe tena fiainana kristianina, dia mila azontsika antoka aloha. Mila azontsika antoka tsara io tenin'ny Paoly hoe vao omby niaraka tamin'i Kristy teo amin'ny hazo fijaliana aho izay ary tsy zah intsony ny velona fa Kristy mivelona ao anatiko. Zay no teboka fiandohany, point de départ. Tsy maintsy haingatsika ao anatin'ny fiainana kristianina, le tena fiainana kristianina. Ny famonjena dia mila mintsika hoe voavela ny eloka niaraka nomboana tamin'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliantsika, maty Jesosy dia nitsangana tamin'ny maty izy ary resy ny fahafatesana. Zay ny famonjena, zay ny finoana zay famelan-keloka, zay finoana zay tsika niaraka nomboana tamin'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana zay, ary finoana zay hoe nitsangana tamin'ny maty Jesosy Kristy, ary rehefa nitsangana tamin'ny maty izy dia resy ny fahafatesana. Zay ny ao amin'ny Romana 7 zay miteny hoe fa raha manaiky Jesosy Kristy amin'ny vavanao ianao izy ary mino amin'ny fonao fa Andriamanitra efa nangana azy tamin'ny maty dia hovonjeny ianao. Zay ny famonjena. Fa ny fiainana kristianina kosa dia nanomboka teo amin'ny filatsahan'ny fanamasina. Teny Jesosy tamin'ny mpianatra hoe azo hery ianareo izy amin'ny ilatsahan'ny fanamasina aminareo, aza mandeha aloha izy fa mipetraka tsara ozy izy ao Jerosalema mandra-panafihery anareo. Ary rehefa zany ozy izy dia azo hery ianareo izy amin'ny ilatsahan'ny fanamasina aminareo, ary ho vavolombeloko ianareo any Jerosalema, any Jodia, any Samaria ary hatrany amin'ny farantany. Zany hoe raha tsy tena feno le fanahy masina, raha tsy mitafy an'ilay Kristy tsika, tsy afaka andeha ao anatin'izany fiainana kristianina zany. Ary io fiainana kristianina io dia nanomboka amin'le tena hoe finoanao fa velona ao anatinao Kristy. Velona ao anatinao Kristy, ohatrany ahoana moa zany? Taddio ry havana fa ndikany hoe velona ao anaty Kristy dia afaka tenenina koa hoe manana ny fanamasina ny olona, feno ny fanamasina ny olona, manana ny fanamasina. Rehefa nilatsaka ny fanamasina tamin'ny andro Pentekosta dia nitory teny ry Petera ary dia 3,000 no mibebaka teo no ao. Dia ndikan'izay zany dia zao ndikany hoe Kristy velona ao anaty dia velona ao anaty ny fanahin'Andriamanitra. Ary amin'ny teny anankiray koa dia velona ao anaty ilay tenin'Andriamanitra. Ndikany hoe Kristy dia voaositra teny, Kristy dia teny. Fa tadio tsara rehefa nilatsaka tamin'ny andro Pentekosta ny fanahin'Andriamanitra dia lela mitarenafo no nilatsaka teo amin'ny mpianatra ary dia nanomboka nitory tany amin'ny hafa firenena ny mpianatra. Zay ndikany hoe Kristy velona ao anaty. Tiako hazava aloha zay, zany hoe velona ao anatinao le tenin'ny Kristy. Tadio ry havana, fa raha tena tena hiaina fiainana kristianina ianao zany dia mila azonao antoka tsara aloha io hoe velona ao anaty Kristy. Kristy no ivo ny fiainako rehetra, tsy zah intsony ny velona fa Kristy ny lasa velona atao anatiko. Tsy azontsika amin'ny fahatsapana nefa io ry havana. Tsy 5 sens ny ahatsapanana io, tsy 5 sens ny ahatsapana zany satria zavatra ara-panahy zany, zavatra tsy hita maso zany, zavatra tsy renesiny sofiny zany, zavatra tsy raisin'ny tanana zany, zavatra tsy tenitenenina foana ihany koa zany. Fa ny antokana azontsika mandray an'io dia tsy misy afa-tsy ny finoana ry havana. Tahaka ny finoantsika fa voavela ny elokontsika, voavela ny eloko ao. Noho ny amin'ny asa-pamonjena nomeny Jesosy, nataon'i Jesosy Kristy, voavela ny eloko ao taloha ankehitriny aroavy, voavela ny eloko ao satria tsy misy famelan-keloka raha tsy misy raha latsaka. Nalatsaka Jesosy Kristy ny rany, nalohany aina solon'ny aina, vidin'ilay fahafatesana tampin'ny ota, nalohany teo amin'ny hazo fijaliana zany, ary dia raisitsika amin'ny alalan'ny finoana, zany hoe voavela ny elokontsika zany. Tahaka ny inoantsika an'izany mila inoantsika an'ilay hoe Kristy velona ao anaty. Tsy tsapanao ny famelan-keloka, tsy heninao, tsy raisinao tanana, tsy zavatra tsy tsapany 5 sens zany famelan-keloko zany, fa saingy inoantsika fa voavela ny elokontsika noho ny amin'ny asa-pamonjena nataon'i Jesosy. Ary tahaka izany ihany koa ny mila inoantsika fa Kristy ny velona ao anatintsika, tsy amin'ny fahatsapany, tsy azo tsapainy zany, tsy
tsy amy zavatra tsy amy cinq sens ny rasana zany fa amy finoana mino a fa Kristy ny velona atao anatiko zay finoana zay ny point de l'étape de par ny fiainana kristianina ry havana rehefa tena hoe te hiaina fiainana kristianina ianao nefa tsy mipetraka tsara ao anatin'izay finoana zay hoe Kristy ny velona atao anatiko de ho sahirana foantsika ohatrany ao anam'izay ary izy io ry havana tadio fa nidikany hoe Kristy velona ao anaty de manomboka eo a tsy ianao no manao zavatra ao an'Andriamanitra fa Kristy velona ao anatinao manao zavatra amin'ny alalanao zavatra samihafa mihitsy zany ry havana itsika rehefa tsy mitombona tsara ao anatin'izay finoana hoe Kristy ny velona ao anatiko de itsika no lasa ezaka hanao zavatra ao an'Andriamanitra ezaka hamalifaly an'Andriamanitra tsy possible nefa zany ry havana tsy possible zany satria ezaka tsika nefa eny manaraka eny ihany fahalemena fa saingy zao fa rehefa tena mitoetra tsara kosa tsika ao anatin'ny hoe Kristy no velona atao anatiko de manomboka am'izay kosa Kristy no manao zavatra amin'ny alalako Kristy no lasa manao zavatra amin'ny alalako fa tsy zany manao zavatra ho an'Andriamanitra ny dikany hoe Andriamanitra miasa ao anatinareo na ny fikasana na ny fanaovana hatateraka ny sitrapony ny dikan'izany de tsotra Kristy velona ao anatinao manao ny zavatra eo aminao na ny fikasana na ny fanaovana hatateraka ny sitrampony ary raha mbola dika amin'ny teny anankiray de zao ny tenin'ny Kristy ao anatinao no mametraka ao anatinao na ny fikasana na ny fanaovana hatateraka ny sitrapony tadio ry havana fa matoa ny olona anankiray mihetsika de misy teny zay na misy information manetsika anazy misy zavatra zay manetsika anazy fa rehefa tena Kristy mivelona ao anatinao de Kristy no manetsika anao lay asa-pamonjeny Kristy no lasa mpanjininao sy ainanao ary de iny lasa manetsika anao dikany hoe Kristy velona ao anaty ry havana de izao tsy ianao tsony miezaka mitiany hafa fa Kristy fitiavana satria Kristy Andriamanitra fitiavana rehefa velona ao anatinao Kristy de ianao no de Kristy ao anatinao no mampiseho ny fitiavany amin'ny alalanao ary zany fitiavana zany voalohany indrindra de fitiavana ny tena tsy fitiavan-tena fa fitiavana ny tena samihafa ny égoïsme sy ny estime de soi amour de soi tsika be deabe ny zavatra tsy tiavantsika ny tenantsika za ohatran'izao za lasa mampita amin'ny olona mampita tena amin'ny olona mampita tena amin'ny hafa za ambony no ihana za ambany no ihana sy ny zavatra maro isan-karazany lasa na ny tenantsika raha tsy tiantsika fa rehefa tena velona ao anatintsika Kristy de fantatritsika tsara hoe tian'Andriamanitra satria navelany ny eloko tian'Andriamanitra satria resiny fahafatesana resiny androm-pahafatesana rehetra eo amin'ny fiainako tian'Andriamanitra satria zao velona atao anatiko Kristy de izay fitiavan'Andriamanitra anao zay Kristy velona ao anatinao Kristy fitiavana zay no azonao mitiny hafa ihany koa azonao mitiny hafa ihany koa Kristy no ivo ny zavatra rehetrarehetra tak'izany ihany koa ny famelan-keloka ry havana rehefa tena mitombona tsara mibanjina tsara zay ny dikan'le hoe mibanjina ny asa-pamonjeny Kristy mibanjina ny Kristy rehefa mitombona mibanjina tsara ny asa-pamonjeny Kristy tsika de mahatsiaro tsika fa voavela ny helokontsika tsy noho ny nataontsika fa noho ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy nahatonga ny helokontsika ho voavela rehefa azotsika tsara zany de Kristy velona ao anatintsika Kristy zay namela heloka atsika Kristy famelan-keloka no ahafahantsika kosa mamela heloka ny hafa tadio ravina fa zay ananantsika ihany no afaka zaraintsika zay anananao ny zarainao tsy afaka izarany zay tsy anananao ianao ary rehefa Kristy ny velona ao anatinao de Kristy no zarainao rehefa ianao ihany sy ny fitiavan-tenanao no ao anatinao de tsy maintsy zara fitiavan-tena ianao ndika zany ravana de izao rehefa tena mitombona tsara tsika ary mibanjina ny hoe Kristy mivelona ao anatiko mibanjina tsara ny asa-pamonjeny Kristy io de tadio fa lasa mahay tia ny tena tsika satria Kristy velona ao anatintsika de tiatsika aloha ary rehefa tia lasa tia ny tena tsika tsy tia tena ho fa tia ny tena samihafa zany samihafa ny égocentrisme sy ny amour de soi estime de soi samihafa ny fitiavan-tena sy ny fitiavana ny tena mila avana tsara zay dia tadio fa ao anatin'izay de zao amin'ny fotoantsika mahatsiaro fa tiany Jesosy tsika satria velona atao anatintsika izy de mba haitsika koa no mitiny hafa isika tia ozy ny tenin'Andriamanitra satria izy efa tia talohantsika
izy efa ty talohantsika araky ny nazavaiko teo ohatr'izay ihany koa mifamelan-keloka fa zao ry havana tsy ho possible hitoetra tsara ao anatin'io finoana hoe velona ao anaty io Kristy, tsy possible tsika hitoetra tsara ao anatin'io tsy ozongozona raha tsy tena mibanjina tsy miato an'io asa-pamonjeny Kristy io, raha tsy mibanjina tsy miato sy misaintsaina mitsakotsako an'izany hoe Kristy mivelona ao anatiko. Rehefa tena Kristy nonao fa Kristy mivelona ao anatinao de manomboka eo kosa ianao ny zavatra ataonao rehetrarehetra de Kristy ny manao azy amin'ny alalanao, mandalo ny olana, mandalo ny ady, mandalo ny korontana, tsy tsika intsony miatrika an'izany, tsy tsika intsony miatrika an'izany. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe ety am'izao tontolo zao nahitanareo fahoriana, nefa ozy izy matoky fa izaho efa naharesy an'izao tontolo zao. Jesosy Kristy velona ao anatintsika, ilay Jesosy Kristy, ilay Kristy mpandresy, ilay Kristy nandresy ny fahafatesana, ilay Kristy tamin'ny alalany namoronana an'izao tontolo zao, lay niteny hoe misy ny mazava de misy ny mazava, zany Andriamanitra zany ny velona ao anatintsika, mandalo ny olana, mandalo ny ady, mandalo ny korotana, mandalo ny zavatra maro isan-karazany, ny aretina sy ny zavatra maro isan-karazany, de tady ry havana fa izao rehefa tena mibanjintsika fa Kristy mivelona ao anatintsika de miditra ao anaty fitsarany Kristy tsika, mitoetra mahatra ao anaty fitsarany Kristy tsika, ary de tsy tsika tsony miady fa izy no miatrika an'izany eo amin'ny alalantsika. Rehefa tena mitoetra tsara ao anatin'izany hoe Kristy mivelona ao anatintsika, mibanjina zany hoe Kristy mivelona ao anatintsika zanytsika, de tady fa manomboka eo mitsahatra tsika, satria tsy tsika tsony ny anao zavatra, tsy tsika tsony raha azotsika tsara le izy teo, tsy tsika tsony ny miatrika ny zavatra rehetrarehetra, tsy tsika ny manao zavatra ao an'Andriamanitra fa Kristy ny manao zavatra amin'ny alalantsika, tsy tsika no mitiany hafa fa Kristy no mitiany hafa amin'ny alalantsika, tsy tsika mamela heloka fa Kristy no mamela heloka ny hafa tahaka ny namelany ny helokontsika. De rehefa mitoetra tsara ao anatin'izay tsika de mitoetra ao anatin'ny fitsarany Kristy tsika, mipetraka tsara ao anaty fitsarany tsika, azotsika antoka tsara am'izay hoe Jesosy velona atao anatiko ianao no miteny hoe makanesa ty amiko ianareo zay miasa fatratra sy mahavesatretana, zany manome anareo fitsarana, velona atao anatiko ianao, matoko tanteraka anao matoko tanteraka ny asa-pamonjenao tsy mitady anao à gauche à droite velona atao anatiko ianao, velona atao anatiko ianao Kristy. Ninninna olana mandalo, ninninna ady, ninninna aretina, ninninna zavatra mitranga eo amin'ny fiainako, tsy lasa andeha hitotototo akavia akavanana, tsy lasa andeha hitotototo hitady anao eraky ty rehetrarehetra ty, fa mahazo antoka fa velona atao anatiko ianao, tsy amin'ny fahatsapana, tsy atsapany zany mihitsy tsika hoe ho tsapaina hoe ahoana zany Kristy velona ao anaty de ho tsapaina mangovingovotra ve sa maheno fahatsapana lasa tsy manao an'izao tsony, tsy manao tsy zany, fa amin'ny alalan'ny finoana ny oloko marina ozy izy ny tenin'Andriamanitra de velon'ny finoana. Ny anjarantsika ry havana rehefa minitsika fa voavela heloka, niaro nombona tamin'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana, maty Kristy ary nitsangana tamin'ny maty, nandresy ny fahafatesana ary nidina izy tamin'ny alalan'ny fanamasina ka velona ao anatintsika ny anjarantsika, satria fantatritsika fa rehefa mino an'izay tsika de velona ao anatintsika tokoa Kristy, feno ao anatintsika Kristy, nateraka indraitsika, nateraka indraitsika, nateraka ny rano sy ny fanahy ozy izy, fanadiovan'ny teny, nateraka tamin'ny fanadiovan'ny teny, lasa nomen'Andriamanitra fo vaovao, zany hoe le ao anaty mihitsy miova, le natiora mihitsy ny lasa nanana natiora vaovao, natiora n'Andriamanitra, zay le hoe Kristy velona ao anaty lasa manana natiora n'Andriamanitra tsika. Am'izay fotoan'izay rehefa tena mitoetra am'izay tsika ka mino an'izay tsika de mitsahatra tanteraka tsika, izy kosa miasa amin'ny alalantsika amin'ny zavatra rehetrarehetra, izy miasa amin'ny alalantsika, ny fiainana kristianina ry havana de tady ary fa ny fiaterana tanteraka am'izany hoe Kristy velona atao anatiko zany, ny fiainana an'izany, fibanjinana an'izany, ny finoana an'izany hoe Kristy ny velona atao anatiko, tsy za tsony ny velona ozy Paoly fa Kristy no velona atao anatiko. Zay any Kristy Jesosy ozy izy de efa nanombo ny nofony sy ny filany teo amin'ny hazo fijaliana, tsy za tsony ny resaka, tsy mikasika tsony ty resaka ty, tsy zay ataoko fa zay nataon'ny Kristy izy zay efa vitany ho ahy, ary asehony indrindraindrindra amin'ny alalako. Kristy tia piasa, Kristy tia piasa, ozy izy hoe zay mino ny asa ny ataoko koa ary anao asa lehibe noho zany azy izy, tsy tsika manao asa lehibe no Andriamanitra, satria Jesosy Kristy, Andriamanitra Jesosy Kristy, fa rehefa tena velona atao anatintsika Kristy de tady teo fa Kristy velona ao anatintsika no manao asa lehibe noho zay nataony
amin'ny alalantsika arasehony eo amintsika. Mpanjiny Jesosy Kristy zay velona ao anatintsika, mpanjiny Jesosy Kristy sy niasa-pamonjeny, fa rehefa mibanjina an'izanytsika de ho hitatsika fa iseho amintsika, iseho manifeste eo amintsika ny voninahitra Andriamanitra, ny voninahitra ho an'i Jesosy Kristy rery any.